Mikasika ny momba ny jirama sy ny solika eto Madagasikara. Ny zavatra nitranga dia izao. Tamin'ny andro ny teteza miditsika tsy nisy fanampiana avy any ivelany. Fa zao ny zavatra nitranga. Tsy mbola na subventionné isika na ireo kompania mpivarotra solika teto na ny jirama. Ny zavatra nisy aza dia na hena 100 ny vidiny jirama. Marina za tsy marina nareo. Dia zao tiako aseho aminareo eto misy an'le tableau transfert na ny subvention nomena ny jirama vao niala teo amin'ny fitondrana vola be tsy tokony tsy foroana, izay tokony tsy isy, izay tokony tsy natao. No nalefa nakany amin'ny jirama. Ny taona 2015 200 milliards d'ariary na 57 millions de dollars ny vola nalefa tany amin'ny jirama. Ny taona 2016 281 milliards d'ariary na 83 millions de dollars ny vola nalefa tany. 2017 144 millions de dollars. 2018 92 millions de dollars. Orvoka malagasy. Raha reo vola reo no noentina nampandrosoana an'ity fireneny ity, tsy ohatran'izao tsony i Madagasikara. Orinasa vitsy no midioka sy mahazo tombony amin'izany eto amintsika. Miteny aminareo aho hoe mila anareo, mila amin'ny fanampianareo satria andeha aty, hiady amin'ireo aty. Nangataka fionana tamiko izy ireo fa tsy nentina indray aho. Ny antony dia tsotra lazaiko aminareo satria marina no lazaiko aminareo. Niona tamiko ny FMI. Aloha hitodika ato aminareo tondray aloha. Tonga tao amiko ny FMI. Dia niteny tamiko hoe Monsieur le Président, tsy maintsy ampiakarinao ny vidin'ny jiro ampiasain'ny malagasy. Tozy izaho hoe oka aloha. Fa maninona ny vahoaka malagasy foana no andohany vola lafo. Tsy nanaika tsy hampiakatra ny vidin-jiro aza. Tsy hampiakatra. Fa ny tokony ho jerevantsika aloha dia inona ny dépense ny jirama, inona ny dépense ny ofana gropy, inona ny vidina solika ampiasain'ny jirama. Dia miteny indray mivarotra solika hoe vérité des prix no atao. Sa hoe d'accord. Inona natao kosa izy nareo? Tsy nampiakariko aloha ny vidin'ny jirama. Faharoa, zay niteneniko hoe mila compréhension amintsika rehetrarehetra eo. Tsy nasaiko naloha mihitsy aloha nitsosa ny jirama amin'ireo kompania vahiny rehetrarehetra reo. Tsisy vola mivoaka eto aloha na ny ariary aloha zao fa aleo atao ny audit dia aleo atao dia raha za rery miteny mety tsy manandanja fa niantso cabinet renommé mondial zay iken'ny Banque mondiale, iken'ny FMI, iken'ny Banque africaine de développement nanao ny audit teto à Madagascar. Dia rehefa nanao ny audit izy dia betsaka ny zavatra hitany tao.
fa zao aloha ny zavatra teneniko amintsika mikasika ny jirama satria mbola le ny zavatra mitranga dia toy izao maromaro ny dossier atao amiko ato zao ny zavatra mitranga aka ny ohatra ny Tomasina any Tomasina dia misy orinasa anankiray milaza hoe 32 mégawatts ny puissance installée ny groupe miasa ao zany dia ny tsika tsy mandeha amin'ny laoniny tsy ny puissance installée ny tokony andoavana vola fa zay puissance avokana 32 mégawatts zany voalaza fa puissance installée ao Tamatavy nefa ny groupe mandeha rehefa natao fanadiadiny 15 mégawatts ihany ny groupe mandeha dia tsika ny vahoaka malagasy mandoa an'le vola 32 mégawatts ohatrany hoe raha mandeha taxi be ianao zany dia misy toerana 30 amin'ny taxi be ohatra dia ty taxi be ty tsy mazaka afa tsy olona 10 ihany fa nareo 10 reo mandofre ny olona 30 ohatr'izay le izy raha camion indray le izy dia ty camion ty mazaka 15 tonnes 12 tonnes ohatra dia 12 tonnes ny hitatsika fa io camion tsy mazaka afa tsy 3 tonnes dia amena aloha ny 3 tonnes dia mandeha izy dia miverina fa 12 tonnes ny alohantsika dia aleva indray ny 3 tonnes manaraka mandeha dia 12 tonnes ihany ny alohantsika zay tsy rariny zany fanabotriana ny vahoaka malagasy sy Madagasikara izany zany ny zavatra misy ny zavatra mitranga dia tsy manaiky an'io mijoro amin'io ary ijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy miteny amiko izy reo mba te hivory akaka aminao zay monsieur le président tsy mivory mihitsy aloha tsy manandray an'ireo fa mivoky ty ito audit ito dia za ndray miampantsagno zareo ndao amin'izay hivory dia apetraka eo ambony latabatra ny zavatra rehetrarehetra tsara ho fantatrareo fa tamin'ny fotoana ny tondrako ny firenena 0 ny subvention teo hitanareo ny subvention ohatriny fa so ihany fa olona tsotsotra ihany fa raha tsy dia naingavaky daholo ny entana rehetrarehetra satria sy reny tezitra malahelo amin'ny nanaovana an'ity firenena malagasy ity iresaka vidina solika aminareo androany avoakatsika ny tableau satria zareo man tsy mangataka amin'ny hoe vérité des prix avoakatsika eto ny tableau misy an'le évaluation le juste prix sur le coût du fret dia zao lazainy zareo reo zany fa $68 ny tonne métrique ny prix ana transport tonga eto Madagasikara fa le agence io nampanontany sambo any amin'ny sambo fakanany solika zay hoentin'ny zareo maketo Madagasikara dia io cotation obtenue d'un expéditeur hoe raha zay raha nany malagasy no manafatra pétrole mivatana dia ohatriny ny coût ny tonne métrique dia $18,24 fa iza ny mandoa an'izany ianareo isika ny vahoaka malagasy no mandoa 120 ariary isaky ny litatra vao maka essence tsika dia ry zareo ny mahazo tombony zao ny zavatra misy dia tsy vita an'izay fa ny tombony alaina zany eto amintsika dia vao tsy tonga akory ny pétrole dia fa mandoa vola ny mihoatra ny vidina solika zay alohan'ny vahoaka malagasy alefantsika le slide faharoa le marge mikasika ny marge io ny marge alainy zareo eto amintsika $124 par tonne métrique ny any Afrique du Sud $0,50 par tonne métrique Botswana $53 par tonne métrique Maurice $56 par tonne métrique Kenya $65 par tonne métrique dia raha miteny zany tsika hoe tsy maninona fa ataovy $68 ny eto Madagasikara ny tombony alainareo mpivarotra solika dia tokony mbola miena 198 ariary par litre ny tokony alohan'ny
vahoaka malagasy fa zao ny zavatra loza ry zareo lay atombony be zany azo ny orinasa efatra fa ny orinasa malagasy zay manana station tsy anakarena be mihitsy satria ninona ny antony kely balitika ny marge omena ny malagasy le tompona station reny matetika ary ny sasany raha vao misy vola very dia tsy mahazo tombony ohatran'izao a ny tombony ny any Afrique du Sud teo a dia hitanareo fa teo amin'ny 50 teo ny tombony alain'ny zareo a compagnie zany nefa ny any Afrique du Sud 0,10 centime par litre ny azo ny mpivarotra fa ny eto Madagascar 0,02 centime zany hoe tsy raha aranytsony zany zavatra rehetrarehetra ka laza taminareo hoe ty zavatra ty zavatra tsy mora ka zataitry nareo satria ijoro a iady a ho an'ny vahoaka malagasy menace izy ireo hoe tsy livre gazoaly lo tapaka ny jiro tapaka fa raha sanatria misy zany azataitry nareo fa aloha maizina ao anatin'ny fotoana fohy dia azava mandrakizay ifanekena vely rano a no ataoko aminareo amin'ny herinandro a iresaka amin'ireo vely rano tsy maintsy midina ny ofana gropy ampanifanireo olona orinasa eto amintsika ireo tsy maintsy midina ary tsy maintsy abidininy ny vidiny solika hovidininy vahoaka malagasy tsirairay avy vely ranony ataoko aminareo vely ranony ataoko aminareo hoe za zay mahasoa ny vahoaka no banjinitsika zay mahasoa ny vahoaka no dedavitsika ary tsy afeniko aminareo satria za milaza aminareo marina rehetrarehetra tamin'ny herinandro a nisy filoham-pirenena tany ivelany ny antso a monsieur le président ahoana le olana misolika ao aminareo sy ny resaka hofana groupe reo fa tsy aloha ve alama tosao zao mahafantatra na daholo ary olona rehetrarehetra reo fa maninona reo tsy miantso any zavatra eto Madagasikara eto Madagasikara ho any ovahana ary zao any zavatra mibaiko a dia ny tombotsoa ny vahoaka malagasy ary tsy ilefitra amin'izany mihitsy a za miteny aminareo raha vao resaka compagnie mpanao solika io tsy resa-jazo io a resaka mazana be io fa za manao vely rano aminao za tsy matahotra za tsy miembotra milaza aminareo a fa raha filoham-pirenena hafa sy nampiseho an'io anareo izy fa nitazominy tany ny teo ary moa dia efa jerevy ny vola mbola mitoy io tantara io ny vola rehetrarehetra nataony zareo hiezaka tsika ny amerenany an'ireo rehetrarehetra reo zany ny zavatra ho ataontsika ary za eto dia miteny amintsika hoe mijaly kely tsika aloha mety isy fijaliana kely fa ovahana ao anatin'ny fotoana fohy ny zavatra teneniko aminareo dia mively rano nataoko ny gropetsika zao rehefa maty zay zany ny resaka tany ivelany fa resaka indray ny eto anatiny indray a kolokolo be mihitsy ny ao amin'ny jirama ao be tsisy ohatran'izany ary za dia ohatranareo ihany fantatro arariny raha maro ianareo no tezitra mafy mihitsy noho ny afitsiko ny jirama na zaza indraindray tena malahelo hoe ahoana ny fandehan'ity zavatra ty eto amin'ity fireneny ity satria ny olona ny vahoaka tany amananara ohatra dia tena tezitra mihitsy dia nandoro ny birao any jirama normal ny olona raha tezitra fa zao kosa tsy mitondra vokatsoa atsika ny famitehana ny arenantsika ihany famitehana ny birao atsika ihany tsy mitondra vokatsoa atsika zany ka eto a dia milaza hoe nininona kosa tezerana aloha tsy mamotika ny fananam-panjakana ny fananam-bahoaka fa hijery vaholantsika ny vaholana teneniko amintsika dia zao za manao fanamby
fa ao anatin'ny 5 taona raha 400 mégawatt ny fanaovana herinaratra ito amintsika lasa 800 mégawatt io ary anomboka amin'izany adeny zao dia anomboka amin'izany tsika nery zareo men'Andriamanitra rivotra men'Andriamanitra masoandro men'Andriamanitra rano fa anjaratsika no manodina an'izany ho angovo ka ny zavatra ho ataotsika dia ahodina ho angovo ka ny zavatra rehetra ho ataotsika ho any andekaleka afaka 10 andro raha farafakeliny ampitomboana ny groupe any zay barage hydraolika rehetrarehetra eto dia atombotsika amin'ity taona ity daholo ny fanamboarana barage hydraolika manerana ny Madagasikara mively rano amafisiko eto zany hoe farafakeliny 400 mégawatt zay nataony mitondra mifandimina nandritra an'izay sivy amin'ny 20 taona zay ho ataotsika ao anatin'ny 5 taona